Zay ny amin'ny vovono fa mikarakara fifaninanana makasary ho an'ny mpanao gazety Matianina sy ny olon-drehetra ny vondrona Star. Nanomboka tamin'ity androany ity ary tsy farany izy io raha tsy amin'ny 10 septambra ho avy izao. 10,000 ny loka ho an'izay mahavita manolotra ny sary tsara indrindra mifandraika amin'ny loha hevitra napetraky ny Star izay mpiandraikitra sy mikarakara ity hetsika ity. Ny antony nanaovana ty organisena ty concours photo ty ho an'ny groupe Star voalohany indrindra aloha no nifangatahany journaliste maro be izay tonga taty aminay. Misy zany catégorie an'ilay concours photo anankiray ho an'ilay journaliste na reporter dia misy catégorie anankiray ho an'ny grand public. Ho an'ilay journaliste reporter moa fanazana teo ny thème zany dia mikasika ny écosystème agro-industriel amin'ny groupe Star, zany hoe mivalapatra be afaka miresaka ny fiaraha-miasa mitantsaha, afaka miresaka amin'ny lafiny usine sy ny lafiny kalitao, afaka miresaka amin'ny lafiny logistique na koa ny produit na ny marque na ny action citoyenne amin'ny groupe Star. Izy ity dia fiarahana voalohany koa raha namiaraka amin'ny journaliste hoe mba misy mitetikasa zany mampiray ny groupe Star sy ny mpanao gazety eto Madagasikara. Lafiny faharoa indray dia ny concours photo izay iarahana miaraka amin'ny grand public satria amin'izao fotoana izao maro ireo amateur moa fanao filazana anazy ny photographie dia misokatra ho an'ny rehetra eto Madagasikara ho an'ny malagasy izay ampitaona tsy manavaka na ny professionnel na ny semi professionnel na ny amateur. Hatramin'ny fahadimany volana septambra no andraisana an'ireo sary dia sary izay isaky ny fandray anjara. Ny thème indray kosa ho an'ny grand public dia ny groupe Star eo amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy. Izay ny thème zany hoe afaka mivalapatra be koa mikasika an'izay. Isan-taona ny groupe Star dia mamokatra calendrier mural sy calendrier chevalet. Le calendrier mural ireo dia miisa eo amin'ny 20 000 à 30 000 exemplaires, des calendriers chevalet eo amin'ny 5 000 à 10 000 exemplaires. Izy ireo dia zaraina ho an'ny mpiana miombona antoka ny Star sy ny point de vente rehetrarehetra ary ny agence manerana ny Madagasikara. Raha ny taona lasa isan-taona moa zany dia izahay ihany no mamokatra ny sary izay voizina ao anatin'ireo calendrier ireo. Taona lasa maro izay kosa dia nisy taona nanao concours ouvert tamin'ny grand public tamin'izay fotoana izay dia izy ity zany deuxième édition andiany faharoa ho an'ny resupport ireo fa kosa andiany voalohany manokana ho an'ireo mpanao gazety. Dia iny fandedinina koa tompo klasy tompoko vavy no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baoantsika tamin'ity alina ity. Isaorana anao tany tokantrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Mifamefotoana andro ery isika ho amin'ny manaraka indray mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary ny tenako.